ilay zanak dada nosoratany ranjaharika, Naomi, Olravaka Erlanto ary Liva ary ainarana Evi-Jona no anome ainany tantara. Dimy taona sahady izay ny lasa dada sy neny. Toy ny vomaly zatra izy. Ndrisy mantsy. Miora! Foaza amin'izay ndi dia andrahoy sakafo sa miandro baiko indray. Vao misandratra andro zao ve lasena dia efa mirepo sahady a. Mba ahoana izany ny tontolo andronao? Miasa mpanaoviko ry Miora atao fa be menimenina. Ay! Ay, fatan-dakozia laziny a. Natory tsara ny zandry malalako. Natory tsara mihitsy ka, ary ndry. Hatramin'izay nianako teto tany a, tsy mbola natory tsara mihoatra ny tamin'ny alina izay. Hitanà? Mofo mahafinaritra isan-karazany nandravaka ny aliko tao. Ny tia koa mahita tenenina ka. Fa ny mandehana amin'izay aloha alahy mamerindesona fa aleo fiteko ny asa. Ny lozako izany ry a. Efa mirehatra ny afo fa mbola ny tokotany mifatana. Kely izy a, aleo aloha andamina andreto vilia reto a. Setra, iendrasana velara ry. Za mantsy mety ravaloha. Avy hatrany dia mody fa tsy maninona ka. Sady za mbola hitady boky any amin'ny biblioteka. Fa tsy mahita lalana. Ialako amin'izany mba mampininitsy ka. Finso, azafady aky fa taraiky be andro vao tonga. Miora, aza mikorobaka kia. Fiarabana ve tsy vita dia efa zany sahady ny asisika ny sy. Tsy zany aky fa tena nitaintena be hoe lozandry zaoko. Tsy manao an'izany aky za koa ny mba tara indraindray. Ay, andao ohatra dia amin'izay e. Farafaratsiny izao tsika roa mba mahataona brika rivisarisa indray androany. Fangandry mbola nasa lamba mitolakandro. Telo koveta ny amin'ny mamantolotra dia roa ny andrabeko zitany. Dimy koveta verika Miora dia ho vita. Amin'ny efatra ny antsika vao afaka mody ny fanakobanana n'izany koa mbola tantara lava be. Aza dia manakivo ohatr'izany moa kiry feno a. Eny ao fa pekindray indry izany. Aoka izao. Sady sao dia mba mila indry koa ny sipandrika. Amin'ny fomba hoana kosa ky mamelako andrireny ny kady miaraka amin'ny lamba dimy koveta be na dia tiako somamiko aza ny sipako roneny mbola indriny lahara-pahamena amiko Misaotra ky Finsoa. Tsy mba namana tsotra fotsiny indry fa tena raha vava isan-tehirana mihitsy. Ry Miora, fa naninona ho andry iny tsy nety ny sakafo ilay maly iny. Kanefa indray anie mba nahavoataona biriky betsaka ihany. Ka efa izay ilay niteneniko andrizay aky za mila vola. Ny ofatran'ilay mbola tsy voaloha ny saram-pianaran'izy roa lahy etsy an-daniny. Ry zareo isan'andro tsy maintsy misakafo, tsy maintsy mitafy tsaratsara sahala amin'ny zanak'olona rehetra ihany koa. Sa manina moa tsy setra no mamelona anareo sy ny izy anie ny zoky sady mba lehilahy. Ka lazainy aky hoe izaho mivendrana tsy maninina. Raha tsy narara izao tamin'ny afaky-maly mbety mba efa voaefako ny ofatran'ilay. Aza manahy za vonona foana ny metanana andry. Misaotra aky aza misalasala fotsiny miresaka amiko rehefa misy olana na dia efitra fotsiny aza no mba afaka nampiko andry. Azo manao ahoana tokoa ny fiarahanareo sy tokindry Finsoa. Sa tokotoko moa ny anaran'izy teo? Hatreto aloha mbola milamina tsara. Zany ka tia be izay roa. Sambatra indrindra manana olo tsy mafaky antehiry.
miora fa nanino indriny ariva be vao tafody androany zao voatotra daholo ny ronono la izy misy raha matoa be izay mantsy mba niangavy hanatra ny ronono ny ampivarotra eto an-tanàna ay kosa dia ohatrina ny karamandrio 5 izy indrindray mba ray alina raha betsaka ny ronono azo nganareo mbola tsy natory foana efa misidy alina ane izao e ny andro fahatongavany lahy zaiko za aloha dia efa sakafo tsy naharitra tsony mikakana dia voatery tsaka alohan'ny vazana fa miora mbola nahandry misaotra raha nabavy kely ary mandehana matory amin'izay ry ny mbola hiatrika examen rapitso hita ihany aloha le boky ny tadavina zay mitady dia hita ho ny soratra masina marina izany zoika bon appétit nareo roa ary sady bonne nuit koa misy raha napanga zay ry miora misy efa kelikely taraiky be no vao tafotsy dia efa nety mifongo tsy mila fanazavana betsaka ary miora andray rano ny tadiaviko dia mila rano zany eto ambony latabatra mazava satra mandehana tadiavo zao dia zao andro kosa ngefa maizikitroka ry satra angiana ho andry sao dia anaparako maseta eo mioro oay ay tsy eo izy setra mba teneny izy rehefa miverina fa mila volanaovana impression ara-pitso ok aleo fa resako izy ty le rano ary to ela be sa mbola nanararoatra nampiaraka tany indray ty feno ty zingy ty aingana efa tany andrevatsiana ngeava nisy namoavaravarany sady sika koa tsy manana taosra dia nanjehanjamba amin'ny fotsiny ary nisarona ny lany an-dakozia ve ny sakafoko nohaniko daholo fa tsy mahavoky any le anjarako fa hoana misy olana nga tsy misy ka dia miala reo anoloko fa mahanimba maso reto ny vola azoko androany reo fotsiny ve efatra alina rary avy teo savaina miposy aingana reo aloha ny azo dia ray sorisetra raha nafina koa tsy ho any anaty posiko mihitsy no izany mba manana fatokisan'olona mbola be fa malina ihany koa inona ny ampy anao tsara angamby ny felaka iny sao dia mba efa tsy rarontsony zao ry setra zao no izy ry miora demain mila vola mihoatra lavitra nyity zay amin'izao manao sorti noho izany akanjo sy kiraro vaovao no tsy maintsy hoentinay ro lahy ny sakafo tsy maintsy spesial tsy teo afa baraka any zay azo oazay Bonjour ma chérie, vous m'aidez efa mahay miteny frantsay mihitsy ngendry ity atsoasy dia azakavaza zay kiny mba haya dia averimberina amin'izay tsy adino salama tsara aloha vendry zao hitandry velona be zao indray hiatrika tontolo andro vaovao ndry ary nanina ky ny tanandriny toa misy mangana be nidorany toko tamin'ny tadigaraka io tadidindrino le tamin'ny latsinainy iny zananampandre nanasa lamba ay dia le fariva be iny sika vo afaka tany akady tamin'ny indrindra za tsy nalala ninina fa dia faly be ry mody izy ty efa niandro teo atokoa nambaravarana kia zany ve tena tezitra tsy nisy ohatr'izany andrekako dia nanahoana ki dia nilazainy hoe niaraka tamin'ny lehilahy hafa hony any na tonga ho alim-be vao niditry ny trano
avy hatrany dia nampiretina ny sigara dia napetany teo amin'ny hoditro. Loza koky izy zany. Tena ninona zao zany na fenaka? Ka tsy tiako ingendry eritreritra hoe fotondry ilay izy. Ary amin'izao zany efa milamina tsara nareo sa mbola teritra ihany izy? Misarako izayko. Esa olona efa nampijaly avy ery neny mbola eretako ihany a. Lozako marina. Tena mahatsapa tena diso tanteraka kia. Ravatra amin'ny fitiavan-drino ny adalako. Miora, averiko impiry amin-dry ary vao azo indray fa ndry mbola ambony amiko. Ary tsy atakaloko an'izao fatin-dehilahy rehetra izao no oviana. Marina veka izany. Misaotra betsaka feno a. Audio. Manao ny setra mba saika hitady amin'ny Miora azafady. Ataonao iny Miora? Avelao izy trary setra zany ny antso azy. Eny ariko. Fa nazana aza ary ao maso ihany so mangalatra. Samy tsy manan-karena izao ve tsika ry setra dia tsy hifampatoky a? Okizay reto a. Mialatsiny aminao ary feno a. Efa ohatran'izao foana zokona io fa mailmail tsy amin'ny antony. Ao mandrosoa e. Tsy misy tsiny retsy a. Bonjour Miora. Feno a. Ianao rery ihany ny sisan'ny tenaiko mba hanavitra Miora. Tena efa avery hevitra. Tsy mety misakafo mihitsy izy fa dia mitomany foana no andanin'ny androny. Tsy fantatro izay mahazo azy. Afaka mba havelanao iresaka vetivety ary ve izay roa vavy? Izy tsy solana mihitsy ka. Miora, fa misy inona ki? Aza mihafahafa ki fa mba tantarao daholo iny a. Feno. Fitany amiko e. Fitatrany amiko manontolo. Misy naikankero ny fananako mba nikolokoloko sy nohatsaiko ary narovako fatratra. Tena tsy misy azoko Miora. Nisy nangalatra ny tandry. Fa eo amin'ny otrina ny vidin'ilay izy. Afaka mbola miara-manangona ny tsika hanolona an'izany. Feno. Saripita loatra tsy vita mbola ny zavatra very. Feno. Fa fangalova tamin'ny ray aman-dreny ve ilay izy sa? Fahadiovako ry feno a. Fahadiovako nisy namirafiry. Volana. Ory lanitra. Zy, torany Miora. Mifoaza wa. Miaya. Avy aloha ty. Hitondra rano mangatsika fa torany Miora. Tsy le rano. Fanan'iny izy. Seho aloha ny tongony. Fa izaho kotsika ny tanany. Andrekako Miora mifoaza moa e. Mba sakafo ny masondry Miora. Aiza zany. Fananinona teo. Aza mikofokofoka mafy aloha neny a. Mijanona ihany eo am-pandriana dia misotro aloha an'ity rano ity. Misaotra. Feno a. Sao dia mbola misy asa miandry anao ny aminareo aloha e. Afaka mandeha amin'izay ny ianao e. Aleo manaraka indray nareo vao miresaka. Marina kiza ny teny miasa any ry feno a. Raha pitso miasa dia mitafitafy sika. Misaotra besaka tamin'ny fahatongavanao a. Tsy misy tokony isoranao izany. Avany raha mana Miora. Ilaza ny isorako tsy misalasala ny any satany trano. Nanina koa ara ny mahazo amin'ny Miora mikikika amin'ity andro alina ity. Aleo jerena ka. Andrekako fa atao amin'ny delira. Andraso fa azoko indray setra. Inona? Azafady aloha manelingelina an'lahy. Ndao iaraka amiko fa marary mafy miditra be ao Miora.
Zany ve? Ie, eny tamia Tata sy neny bevoka mifanolana tata sy neny neny misy nanolana nge aye nanaparak'zareny ampiny ao aye ory-tany aman-danitro fino ty mahazo ny anabaviko setra sao dia tokony hoentina any amin'ny hôpitaly lesy izy aleo aloha inona zay lazainy tata raha tazay anao ny avata tsy voaviravira ny zanakao so le tsy ho lasa talatanteraka eto izy io fa andao entina any amin'ny dokotera ka laminy lary zany ry manino zany akory izy mitovy amin'ny olona maninofy nge io tangy izy miteny fotsiny eny aroko neny malala mahatra nge aye simba no aviko manontolo ny fadiovako ny tandremako mavety zay tanjavina tao anatin'ndray sekonda zatairina izy oa avy aloha iteny foana izy mba ahafantarantsika ny olon-dratsy nanao an'izao tsy misy antony tokony mbola ivelomako tsoina tantany voninahitro nefa netsorina tamiko inona tsomo zany ny amiko sira very asina tata sy neny oa alefa fanenareo mety azoko fahasambarana miora fa nanao inona ataony efitraniko nareo angatsy natory izany nanolana andre anaovako azy ahoana mihitsy moa ny anabaviko no ampahoriana fotsiny ohatran'izao teneno miora teneno tandroko aharo ny vozona nge zay iaro ie efa tara loatra fa ambarahoana ihany le lehilahy tsy vanona fa tsy ataonay afabely zany tolotra nasetra ry ny ana itolotra ataoko mahalala ny anarako iny mpamadika raha pitsy de raha pitsy any sika dia metaka fitaranana ny komisaria mandehana amin'izay natra raha to fa mbola ifova marena nge raha pitsy aka tsy atsy ambadika dia atoreto ambany amin'izay ndre tsy mahatsiaro irery loatra ka zao ny vokatry ny ajejona arikala ratsy ty tsy mba ny ho avy ray manontolo fantatratra miposika raha mifankalanao ary setra fa nahoana nefa ianao mety tsara velatsy rehefa eo anatrehan'ny ay ianao to mba anjely kely ary miresaka amiko fa raha vao midivy kely izy dia mivovo ohatry ny alika romotra ianao maninona raha sy ho azy fa tsy tianao zay ny hevitra aleo ary fa olazaiko azy ny marina rehetra avy hatrany dia miomana hitady tunelina istriana tsy matahotra an'izany sady aleoko sombo mofo mba hampiatanana tozay trano fenoena misy fifandirana apohay koa izay apokanao fa vato lampiampanjizanao ny aty ay kosa ho tsaronao tsara ny valony zao vavabe anao zao tsy matahotra anao ary setra manana marina ka matoky ve mbola ato elahy andeha mihitsy io fa ny andry anao tonga tsy tiako avela rery ato matsy miora tavandrimandry miora kely telo taona sady eky izy ny lasa tena manao dingan-dava mihitsy ao fotoana izany eny ekia fa zao misy vaovao lehibe ho tantarako andreka iry miora ahoana ky avy aloha akanety amin'itsy vodiazo itsitsika eto samba vaovao inona moa zany ambara andre zany raha ny fahitako azy dia tena vaovao mafaly goavana mienatra amin'ny sofindry matsy indray indrisy ny vazivazy tako zao kisheria anambady anambady oay arabaina ky fa fahasoavan-dehibe zany za kosa aloha dia tsy maintsy anatrika mary azonareo any am-piangonana kalma niny indriny voaloha lisitra azo fanasana zany misy sakafo kely rano amin'ny fianakaviana mantsy le izy andefasana fanasana tsirairay ny isa-pianakaviana fa maravavoko andria dia indriny voaloha laharana azo
tena misaotra kefa tena tsy nampoiziko lehibe toy izany fitiavan-driana. tsy izany ihany ne indriny ny safidiana ho vavolombelona mary azinay ahoana manaiky indri way ampitiavana kiny anekeko an'izany kanefa le fofomadindriany ka tsy mahalala akory dia ahoana ny nanekeny hoe izany ho tianao indri fantany amin'ny atsipiriany mombamomba-ndrika izany isan'andro dia tsy maintsy miresaka aminy mikasika andrisy ny atsora-poananandry andray kosaka ity filazandry azy raha tsy diso angamo tsy olona sairana ara-pivelomana mitoy antsika zadotoko moa le olo tiandry ka fomba hoana natanterahana an'izany sakafo izany ka ny olona ngaiky ka mila ampitoloha raha tsy izany dia atao miresaka etserondry aza manafa efa milamina ny amin'izany ka kosa efa tsy le toko mahantra tsonony ihany amin'izao fa mba manahoana izay le zanak'indry ihany izay rotaona moa izao izy amin'izao enaka rotaona maly izy raha mba hitandriny afetseny ihany dia ho gaga indry fa izy aloha indra efa azo rahana koa dia oa ndriva ki tsy mahatsapa fijaliana isaky ny mahita ny endriny amin'izy hoe zanak'ilay olona namotika ny fiainandry ka zanako aneky iny silaky ny haiko izany hoe misy nofoko mandravitra amin'ny vatany misy rako mikorina ao anatiny asamarana tsy tapesipesefina aza ny ainako isako mijery azy ako tsy mbola nisy fotoana hoe nandinika azy ka na tsy ary nyfanolanana nahazo azy eny na dia indray maka azy akia tsara kosaka izany ampian'lava varona io ny tsy dia tokony ampiana ampy io ka merci fa hono efa mba milamina tsara ve ny tan'lahy io tao iloza ny lahy mitaizany zanaky mira fotsiny mantsy atao trano aza matahotra ny amin'izany raha zoka efa hoerinandro mahery izay ny entako no nitsotsotra tao anaty valizy efa mainka mba hitsoka n'izany rivo malotina tanina rivo izany ny ahoana antitra teriko ihany fa hianatra no nandefasako an'lahy ny atany lavitra any fa tsy samiso sanatria tsy tia hita hoe ho tonga ny farany taona dia avy alahy miaraka amina sipabekiby be tsy misy tokony hampiasa sainanao ny amin'izany ry zoka no aviko ny volavolaiko any ka tsy hanoko tontolo mihitsy tsy moramora mantsy ny nazahoana an'ireny volabe natosako maimai-poana any amin'lahy reny ny enao aza mba zaharery ny etohana fa ny mioratra izay tsy vita ny antoka hofatra ny sakafo fotsiny fa mbola ny etsorika ny saram-pianarantsika roa lahy koa tena niaritra mangidy le tsy ny anabavintsika iny toa moramorainy lahy mely tia mianjady amiko amin'izao za mandray atanana ny mombamomba ny lahy manontolo ny fanomanana ny mariazy etsy an-daniny imiora sy ny zanany etsy ankilany miange izany ny adidy mbola mavesatra lavitra noho ny any miora aza dia mora miakatra raha zoka fa ono tsy tokony fijanona amin'ny asany amin'izay ve miora mba haioty ny vokatra avy aminao indray sa tsy izany ny fanarahana hoe rehefa tafita ny ray amintsika dia mitsahatra amin'izay izy tsy za zoko indray ty nytonono lany tokony ataoko anabaviko miora noho izany fantatro tsara ny zavatra malifaliana azy ho valiny soana fafiny tamintsika tena lehibe letsy ny fitiavan'ny lahy ny minata merci letsy fa mbola mamerina ny fialatsiny ihany tsy ahafahako manatrika ny raharahanareo ataova milay aloha ny fianarana mahasoa zay vao mahafinaritra fa na zany aza mba handefasy sarina video mba efa liana ty hafantatra ny zato andrimbavolanitra nazo mifondra zoko zato mantsy ny tenako tsy maintsy andefasa ny lahy any vola veny tsy misy arabainareo navita somy mariazy maharetatra amin'ny farany dia mitera fitolahy fitovavy dia misaotra ihany koa tamin'ny lainga sy ny fitapitaka rehetra ry feny soa sitra efa tsy mahagaga atsony aleo aloha iantso ny zandriko efa mba tia hen'ny vaovao lery ihany izay
aza dia manao izy tena kiraha azo atao fa fotoana mamoany eny anio dia tsy tiako isy rahona analoka e. Pensoa hatramin'izay ve ki dia fitandrinana nafina tamiko ny fiarahanareo sitra tena tsy naposiko hoe nisy lainga be toy izao tao ambadika ny finamana tsy tena miala tsiny fa hody aloha isaintsaina an'izao tranga fahafy izao fa tena inona moa no tena olana-dre amin'ny fiarahanay e indrika ny manana fahavalo azy dia zavy no nasorona ny fitiavako sanatria zany tokoa ny vavandrina kehitriny tsy misy lanjany na dia ray grama azy ireny teny taloha ireny hoe ravaviko indre amboniny toko indre masiko hoe na ny tenako azy mbola ambany vity mihoatra indri tena adala ny sy nametraka ny fitokisako tamin'ny rehetr'izay adala amin'izao fotoana izao lazaiko mazava tsara fa na ny preta-po aza tsy mifampatoky ary mifakahala ka maika ve olona tsy misy raha iraisana toantsika tena niova marina indre tsy ilay fensoana mampisainy tokoa de fa misy inona ny tao miketrona sady ny endrika ny malalako tsy izany fa tsy telo ny vavoniny anabavinao ny fiarahantsika dia ny vazavazainy teo lazainy fampivaroteny ony mpangalabadin'olona miora mela aingana tato amin'ny tevitrano ity sady tsy misy toerana ho an'olona tsy misy fotony tahaka anao ato be felonana mala ava-manana andeha koa ny fahazamanay fa na zany aza dia tsy maintsy teny ihany Fensoa ijaly indri raha mbola io vadindri fa dia mbola tsy tafalatsaka lalina dia sara hoaingana fitiavana ny tenenako an'izany indrindra ny ampijaly manomboka izao dia adinoy ny mampinamana anareo Fensoa vadiko izy hatreto noho izany dia patron'izy enao zany zany dra azon-damosiko andao andeha tsika anagava tsy misy toerana ho antsika mianaka ato amintsika ety mba manahoana ary izay miora sy ny zanany ihany za mino fa miadana be ireny raha ny fitiavany setra sy Fensoa azy ireo zany ka aleo aloha hiantsondry zareo allo saloy zandry vaovao mila volagna aiza kosa manana anareo dia mba miantso sady ny fanatsafana ve lesy tsy vita dia efa zansady no asesika lahy fa aiza nareo zany to mitabataba be ety amoron-dranomasina lesy mba mitondra ny vady malalako mitsangatsangana dia ahoana tokoa ny tsiro ny tokantrano vaovao aloha milamina tsy maintsy ataory zany zay ampilamazy sady voaherinandro monjany zay noho ny ray trano mbola mamy be ny fiarahana miandry ny anjarany lahy zay zao mbola lavitra ezaka izany raha setra fa miaraka aminareo any nga miora tia henony feony amantsy andrasy fa omeko an'lahy izy allo mia ve zany dia ahoana zoko vavy vaovao indry ela be zay otry to mitomany tsy miova mihitsy indry ity ka mbola be ranomasy foana ny fahenoko ny feonao ela tsy reny na namontsy ana ny foko za koa aza mba malahelo anareo mianakako faroviny ana vao tonga manganay amin'ny grande vacance afaka roa volana ary manahoana ny zanak'indry ao aloha maroforofo izy tsy avelany aretina iaina mihitsy dia efa taolana ny folototra sisa ka nahoana raha ampitedavana dokotera manokana setra itsabo azy efa nanao zay ho afany mihitsy izy ato ka mba fantatra aloha moa fa mihafatena iny tena tedavana setra aza atao ampikorotana ny sain'lahy zany afa toy amin'ny fianarana trano ny eritreritra aza atao ambany zavatra ny fahasalaman'ny zazakelyntsika voaray mitomany lesy ny zanako fa avelako aloha elahy io setra mba hividian'ny finday le tsy miora ry setra fa lasa miandry any lahy foana zay vao afaka mifampiresaka ka zany lesy tsy manam-potoana ampianarana azy ny fomba fampiasana telefoniny fantatra lahy ihany moa izy iny fa na dia miketika anytony aza tsy hainy ka sy vatoro ny Fensoa letsy izy mbola io hita eo letsy zany zay fa mazy to elahy aloha sure courage zoko be
miora 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 ahoana izay tompoko efa ho adiny ray veranga za mitatatata miantso andry dia zao ndry vao mamaly sa inona mihitsy ny verandriana azafady madama fa mbola nampandro an-janako a dia tsy eniko ny antsonao inona tsara rikala kely ity tsy efa niteny tamindry moa za fa ny zanako ny tokony hampandrondry voalohany ato ka izy ny lahara-pahamena satria ny vola ndray no mivelomanareo mianaka madama nafanafana koa ange ny zanako to e dia izay no natonga tsy rarahako ary tsy misy idirako izany ry miora zay baiko ihany no mila tanterahana izany maîtresse de maison lehilahy ry a madama manome toka fa tsy anindrotsony so dia mihevitry ndry fa hoe ho voafitako io ranomasombo aindry io za sanatria tsy rea izao noho izy tsy mihinan-kanonareo mianaka n'io alina izay ny sazonareo amin'izay miletika tsara ao an-tsaindry fa za rehefa miteny dia mila arahana ara-baky teny madama tsy mampaninina any raha izany andro fotsy fa ny zanako e ny zanako kely aza-pahoriana noho ny tsy nety nataoko mba milela-paladianao re madama na dia ho lelafinao aza ny faladiana menakavy dia tsy hampiova ny hevitry sy noviana noviany ary tandremo sao mitetitetiky ny anafin-tsakafo ao tapahako io tanan'io raha tratrako dia efa mampilaza zay okizay okizay sao dia homeko temaina eo ary eto any amin'izay ty zazakely ty fa mikikika marikoriko sady tsy misy akako aina koa ody malala ny foko otry fa maninona atao ny efitranotsika koa ty mpanampy ty naka ny zanantsika mpandrony izy ka fa mbola miandrininy io foana koa miory amindesy a madama miangatry ty fiainany tianaka ka fiansoa ny tiaviko sy ny lalaiko fahiny izy ilay tsy manandahoana tamorana tamin'ny sarotra ankehitriny nefa fanalikana no any sisa mba azoko any aminy voninkazo keliko ahoana izay mpanjaka ny foko avy eto an-jaridaina mba mitsotsotra miaraka amiko sady mamaka rivotra ihany koa e ho avy arery dado seria rehefa nandinika lalina dia tapaka ny hevitra fa anokatra compte bancaire ho an'ny Karolina kely zanantsika mba ho fitsinjovana ny hoaviny sa tsy mimokevitra amiko lahy hevitra mety izany ka sady nizandry nefa ho avy atsy ho atsy za indrindra mantsy ary aiza ho aiza zao ny fifandraisanareo sy miory efa tsy sarotra bakio nitsony izy tsy mahakofoka mihitsy izy ato ka vao mitady bilisatra kely dia ataoko amin'ny fanaovana azy tsy homeko hanina tramin'ny zanany raha mba hitanao ny vatanjanany ihany efa skelety vivant zay ane ny tiavako any laty za zao ny hevitra hoe babo ny langolango sy ny ranomaso ny tatondray elahy dia ny lefitra sanatria za tsy manondra fo amin'ny mpamon'olona izany ny ray sy ny reninao ve nompozin'ny tsy nanana ny asa dia ahoana no andefitra azoko amin'izay ny antony mahatonga avy ny solasany ovabe tamiko tato ato ahay ny fokisany sitra lainga tsara lahatra mbola aiza no anaovako an'ireo ataoko leo miaina eto tany amin'izay tsapany tsara ny adalàna nataony ray arovo ny zanako izy mba any andrenkinako azavy ilay kiasikasa mitetitra ato ny finsoa fa indray kosa aloha tena mahay milalao filma mihitsy marina fa hoana ka tamintsika mbola tsy mpivady dia vitandry tsy nisy tonika ny modina ampiseho fitiavana ny kialaratsy iny eny fa na dia efa fantatry ny tezany zavany sio ka reny serino atao hoe sinema marina kosa aloha izany angamba dia vaky raha mihitsy ny fony tamin'ny fotoana nahafantarany voalohany fa fiatsaram-belatsy iny ny finamananareo tamin'ny taloha reny mafy ane izany ivadihan'ny sakaizatiany sy ny natokisan'izany avy amin'ny fanoarana hoe nokakeriny ambokely tiana sery ny ora-pamon'olo le
fifaliana fifankelany eny a mavesatra loatra kinsika etsika mianaka tamin'ity tafandalovany tya ndrimo mbola saza dia efa eta fahazo karaza-pahoriana rehetra sao fa dia toy inona loatra reny arabe amin'ny fahotana vitako ny tehatrano sanako ny tsy manatsy ny avy ny voakapoka miora ino ty mampitomany ianao inona monina fitomany aho io hatramin'ny natongavako zao ndry a tsy mbola hitako ny tsiky mihitsy tsy toy ny taloha ndry fa inona ny olana e tia retony zanako ty le tsy mampivadika ny lohako tsy ireo any ty takolany raha tsy tolana mitrakitraky sisy ny ratsy ny malaza ohatry ny lamba lositra ny masiny mialalina andreo manalina manaso ty ora ambony foana moralina fa aza manary toko izany isetra koa efa mitototo mitady mpitsabo hafa ho an'ny fifaliana fa hoe tsy dia mahay ilay mitsabo azy amin'izao hatramin'izay nefinao teto izay efa mba nahita salovatavana dokotera tato fe ianao rainga nysetra daholo izany otry fa inona koa no nazonao tampotampoka teo e toa lasa tezitra be ary mandainga ahoana koa setraka ka ny fitosany setra lainga tsara lahatra tany alahy dia mino anjamany fotsiny tsisy zavatra mahazava amiko anie ny tiana olazaina ary miora e tsy misy an'sampitsabo ny karakara ny fifa zany ao ry ny anganony fironony setra samy mba hanafiainany aminao ny toe-java-misy tsy tia izy iny fa avaliny andraisany ato so dia efa maharary saina koa raha no mampirediredy andrito izao e za zao mihitsy ho niaraka tamin'ny setra tany amin'ny klinika homalina ny tany dokotera afaka makaty an-trano saritavany daholo izany ry ny mino ahy ianao miora nahoana ianao manendrikendrika azy toy izany mba mieritrereta kely ihany aloha alohan'ny tenenana ary miora tsy mino ianao raha tena hoe fahavalony nandraisany andry tsy ho nandamy vola amin'ny famelomana anareo mianakato isan'andro izany mihitsy izy tady dio tsara izay ny milanika aleo za dia efa mandreraka be koa no miresaka aminao ny tsy endrikendrika ny azo ny tsy tia setra tsy tia izy miora efa tonga izao ny dia tsy ilaina mitopotopoko tsony ny ry rehefa tsona ataovy hoe ohatra ny mpirahavavy indray tsika kely madama bonjour fenso bonjour ny natory tsara ve tamin'ny alina tsy dia nahita torofila fa nitafian'ny aretina andondradritra ny alina manontolo ka nanina raha mba namohanay ny karakarana fanafody zany koa ve no anakorytanako ny toromasonareo e izay zany mihitsy ka rehefa misy mahazony anankiray ato an-trano dia miara-misahirana isetra izao tsy nahita tory-koa ny antso azy mantsy ilay olona andray an-tanana ny fitsaboana ny fifa tamin'ny alina ny laza fa hoe mila alaina any an-tranony izy androany maraina dia efa lasa izy voana angiran-dratsy izy dia efa nanainga maminy ainaka tsy azo atao kilalao e zany mihitsy sady izy koa matsiaro hoe manana didy lehibe amin'ny miora sy ny zanany satria raha tsy teo miora tsy toy izao velively ny fiainany marina mihitsy aloha izany dia tena tsy menatra kory fi mandraraka langeto masoko tsara velatsitsy vanina andao hoe sakafo amin'izay ary miora nga tsy inana ka miora ve ie aza atao mahagaga raha izy isan'andro dia izao foana tsy misakafo manoatra koa no ny andro karemina anazy reraka aoka izany izay mivady mitady vahaolana mba hampahazotomana azy aza misahirana amin'ny tsony rery fensoa efa olon-dehibe izy ka malala an'izay tokony ataony avy aloha izy ianao izay tiany izay indrindra manko ary aza misy misahirana amiko fa safidiko ny ahy misaotra anao be dehibe afensoa tamin'izay rehetra nataona tamiko sy tamin'ny zanako tsy ho atonoko mandrakizay ireny hoadray finona koa ary ny mahazo anykala-pamso io izany iray ho ny sorany ary ny zanako ao ka ikarolona sy alatsy isakafo efa avy ny sakafo ireo ka fa hoento miorany amin'ny efitrano ilay milalao amin'ny zanany
labera ro azafady dia brosety 20 dia ahoana zany da manatsara ihany ve lany Tananarivo any miezaka ny tamana letsy dia davana mahazaka maniraka sa ahoana marina zany ka inona ho ny zato resaka tiany latao amiko aloha izao nizy razoika ny enabavitsika no tiako asiana teny kely eto miora ve angamo manana nabavy afakoatra miora angamo tsika roa laka ka alefa sao zay tiany laola zay ny tsy azoko letsy fa tato ato zay izy lasa miova be ary tena loza dia nisy fihezanteny anankiray tena nanoana mihitsy navoakany hoe ahoana ty hoe tsy tiany laona izy fa toy ny fahavalo mitondrany lazy ao an-trano tsy mananjoky any lakoana izy gaga be hoe ahoana izy ny sanyteny zavatra toy izany nefa vatany tsara fa raha ray no mikirina atao anatintsika marina aloha ny voalazany tsy zokiny ary tsy arinabavitsika isy alako izy setra fa efa lehibe lahy zao ka tsy misy antony tokony hanafenako any lany marina intsony fa marina iny ny zato lazainy lahy mampatahotra azy ny fomba firesakela azy zany no tsara fotsiny efa zava-dehibe ny ambarako any lahy ka eto ary ny teny lahy aloha zao lesy fony fahavelony dada sy neny dia mpanampy tato amintsika ny reny miora tovary tena gaigy vavy be io reny io ka zay lehilahy rehetra mifanehitra aminy sary zareny joro avokoa be voka ary izy ndray andro ary rehefa nanotaninina eny dia nilazainy fa hidada hono le ty ny ray mijanana marina ve ty zany tezitra be dada noho izy voaendrikendrika tamin'ny zavatra tsy nataony akory avy hatrany dia niroahany tsy nisy atakandro le ramatoa manahoana ianao madamy Fenso lasa mpanakarena dia tsy te halalana intsony raha tsy te halalanao tsy ho napiditra anao tato an-tranoko mihitsy io indrindra ilay mora tezitra tolotra anga izy tsy nikatra ary mba inona ny ataony atiako aleo hoe enao ny atao mbaravarana ny resany inona ny tadiavinao ry tolotra tsy efa ampy ve reny namonjenanao tsy hidoboka tany am-ponjy reny mona tsara hoe verimaina izany ny fitoriana napetraka isiny dia vita ny sitra izany nanavitra ny tsy matotody io kalma maman andrasa aloha mibandy mba nahandrana hipetraka amin'itony seza mihevitrevitra itony tsy isan'andro manko ny olona toanay mba mahita andreniko feno mba mioranom-boankazo kely aloha fa mainy ny hetahitana izany tendako izany tolotra sory amiko aloha zay ilainao fa ny asa miandry ahy mbola betsaka moramora madamy setra zany ka mahafantatra sekret ratsy momba anareo fa tsy efa nomena vola matapitsisany maro ve ianao takalo ny fanginanao mbola nanako vola be ny vadinao raha matoa akan'izay no mankanesako aty fa mba sekret-na loatra ary izany dia miseho mpanjaka be rety izy feno amin'izany mivalo arika sady mangovotra tolotra aleo angamba amin'ny herinandro ambony ianao miverina fa mbola lasa ny Tananarivo ny karakara taratasy momba ny orinasanay izy tsy aleto raha tsy azoko ny karamako sa amenao kely aloha ohatrin'ny zany kelinao zany 20,000 fotsiny efe iny ny 4,000 zany ohatra efa nareo mpanefoefo tony ka tsy mahafantatra fa tsy malaza tsony zany franc zany efa ariary daholany izao ny vola izany midika hoe 20,000 ariary ny tadiaviko iny ary ny roa alina dia mahazo mandeha amin'izay ianao iry ny varavarana sao tsy hita tsony ka nahoana zany miorana mbola fahavelona izy mivady dia tato amintsika foana no mipetraka ka ny tsy fantatra lahy aloha dia izao aikely ety indeny tany ambadimbadika tany nanofatrano petrahan'ireny miora nanao fanarahana izy reo vavy fa rehefa tonga somatsara ny zazakely dia ho raisiny neny an-tanana ny fanabeazana azy dia ahoana kosa nefa rahan'ny mama miora ka maty teo am-piterahana izy
tateoriana rehefa arseny miora dia tantaraineny azy tamin'ny Tsipria ny fiainany manontolo. Mbola mpanankarena be tsika tamin'izany fotoana izany ka indray andro tratany fakam-panaraka alakely. Fa tratra fakam-panahoana ka? Anjeretra ny fananantsika izy. Ny aliny 20 Jolay 2024 io no nanam-poizina ny ray aman-drenitsika. Ny andro tsy ho ihany moa dia maty zadrano zareo. Ay, ary tena tsy nahaposika koa zany e. Ay ve ka mpamon'olona tsy valahary ty olona nametrahako ny fitikosako e. Tsy mahatao tody. Olona nanao soa taminy sy ny karakara azy fe dia zany nataony mba ho fisaorany azy e. Mba hampio labera roa azafady. Sy zany any anely ty. Mbola misy inona koa? Roa andro tao aorianan'izay dia tratrako nangaraka fanafody tao amin'ny sakafontsika ihany koa izy. Sitra, tena ninona raha nitoriana tany amin'ny pôlisy e? Ka tsy nisy pirofo sika dia tsy afa-nanoatra. Arandroana ka. Zao anie nandritra ny fandevenana dia noararoto ny mpangalatra anao robaina ny fananantsika. Tsy misy niangana na dia sotro ray kely aza teo nanomboka ny fahoriana. Zany ve tsy miora ihany naniraka Jolay? Nieritreretra n'izany ihany fa eno kely inge ty resaka ny fanaovanay roa tamin'izany. Tena samy nina aminao ary sitra fa tsy izany ny tompony antoka amin'io fanafiana io Amin'ny fomba ahoana moa no inoko ny teninao e? Nanapitra ny ain'olona aza vitanao ka mainka fa hangalatra. Tena ny marina ny lazaiko aminao ry sitra. Lazao azy tianao rehetra fa ho tanterahako mba nampodifoko izany teniko izany. Zao ary manomboka an'io dia ianao no amely lasy ny zandroko hiantoka ny fianaranay sisisa. Sitra, izany ahita asa amin'ity sepe sady zaho koa tsy zatra miasa mafy. Raha tsy te higiada ry anina dia ny kofo maty. Eny misaotra anao azy sitra tsy nitory ana dia tsy miafina aminao asa fa izany nanapitra ny andreo nahitanao masotra. Izy dia tena ny haiko mihitsy hoe izy ny namono. Sera olombelona miora ny eritreretiko olona tsisy petina. Akay ohatry ny voara jerena atao mandina fa raha verahany vitsika daholo ny ao anatiny. Alika fisainana. Fa maniny ala ny tezitra be ohatran'izao? Tsy ilaina mikasika akory vehivavy tsisy fotony mpamosavy malemy miala tato aminay ampy izay fandeferany zoko taminao ohatr'izay Tsy azoko ny tianao ambazany aza foana. Tsy mila fanazavana izany e. Tadio fotsiny izay raha tsy vitanao tany aloha tany dia ho azonao ny anton'izao fihetsika izao. Raha jerena anao miora tolokendry tantely fiandriandry kanjo radiniana fa hanambonimbary fiandry alika. Azoko an-tsaina ka fofa handalitra tany ho andray ianao. Tsy mba manady ady tsara very ny avo mba manao zavatra sy mandray fanapa-kevitra ohatran'izany dia mihaino fian-dakolohy sy tokana fotsiny. Dia mbola sa mamaly ihany ve ianao miora e? Mahalala menatra fefaren'ny mpianakaviana ny tenanao e. Sady mba sasao amin'izay koa olona mba maloto sa dia hoentina ny ambany rango lazo toetra ratsy izao. Inona e? Ninona zavatra nitantaray setranao tany dia tsaro fa tsy olon-dratsy ary mbola tsy nanisy ratsy olona na dia indray maka azy. Ary tomany zato izy. Hatramin'izay ry zakako foana ny fahorianany anjado tamiko na dia nangidy tsy laitra aza satria mbola nisy ianao n'ity asy sy mananenjika. Sainga kehitriny ianao mihitsy ity mitsangako fahavaloko. Tsy tamiko izany ka aleoko misitaka na dia fantatro aza fa tsy olomeloko. Zaza anaovana raha maso mpamosavy afy setra olo ny fo manaiko voarebirebinao amin'io. Ahoro ny vorokitsay anareo mianaka dia miela tato e. Tsy misy toerana na dia kely ho anareo tsony azy ato. Fa tsy hain'ny kialamiro ity koa ve ny teninjandroko izany e? Ampy izay nandeteranay taminao manorena finanana vaovao any amin'ny tsy manan-kely hofanany. Andetiko izay saingy izao ny tadiory setra fa marina tsy mba maty ary tsy misy marina izay tsisy eo Hanenenanao mafy sao raha masoko izao any indray andro any.
fafakaonao mba asakanao ny mparazo fitsalinao hitany lahy am'izorony za indray le tia no ampirorony asa amonjy dadarabe angaza ato izy amelezana boandro satsy izay mianaka ny renireny tsy manan-kelovana tsony trisarianana ohatra fa toy ny zaza mitomany be ato amin'ity tranondravo ity aleo aloha tsika lomona Carole finona ny ataonao aty tolotra fa ataonao inona ty Carole sady tedavina olana ohatry nanaovanao zaza tsy manatsina nge io tsaratsara aminao no miala ry miora mialahy ianao dia ny mbola samy tsy misy maratsy na dia isy raha mandrika zay tolotolotra dia tsy ala sanatrina ny elany zanako ny afaka ho virafirainy ambody toanao Carole ny zanako marina io setra tia ny ho anabavina tsy vanina ho afenina tatiana izy io aitsokely ny teny lary tolotra tsy manana anabavy an'io zany zay dia mbola ianao ihany very miory fa tsy ampy anao ve nefa namiteanao ny fiainana menakavy sa inona koa mbola tadiavinao siriny tsy misy marina na dia kely samy voalazany tolotra teo zany dia sahanao ve ny nampijaly an'io zazakely tsy naninona anao io tsy vitan'izany ihany fa mbola nangatanao vola be ny ray aman-dreniny valo fatorony tsy nanaka tokony izy rehefa niala tao amintsika dia zao no mba ny fomba hitany azony vola ohatrany lahy lorotolotra fa raha tsy teo elahy angamba asa zay nahazo ny zanako etsopitandro filaminana io setra aleo izaka mivokatra ny nataony amin'izay fa tsy mahay miaina mihitsy nia fonare mba jereo ty sombinaiko marary ty miaika any angah ianao fa mpanao ratsy raha tena tiany zanako ao mariny ianao ry miora mety tsy ho nahavita n'izao zavatozy zao saingy tara loatra nia nangera-pitsy any ary zareo be loatra ny zavatra ny famao tato ato izay ka mila mba maka-rivotra kely aloha tsy misy olana zany ka zay safidiny lahy ihany io satroko moa no hitoetra fa tsy aza mbola mandefa mbola tena milanao zay inona ny lahntsika azy eo avelao izy andehanao ny fianarana aza dia masika moro malala lozany reto fa avy any amin'ny dokotera any io dia nilaza izy fa marary dia maninona zavatra mpahazony olombelona ihany ry zany tsy fantatrao nge dia zao voan'ny insuffisance rénale zany midika fa mila ray anankiray anaovana greffage dia mbola tsy azoko ihany aloha hatreto hoe inona ny mahalozabe an'izany ny vola veny tsy misy sany dokotera hitsabo anao ny tsy ampy mba eno aloha ny tena olana dia tsy misy olona manana raha incompatible amin'ny ahy eto Madagasikara raha araka ny voalazan'ny mpitsabo dia ny ray aman-dreniko izy ireo moa efa maty daholy midalaka le ohatra ny sokona nanany bato ary reto aza mikorotana be toy izany aloha any andafy nydrika any ve dia tsisy afaka monjy anao sariny ho faty angamba manahoana ry izao reka manko hoe narary dia mba tonga amangy sa hitady vola indray efa mifandamina tamin'ny vadinao raha izany resaka vola izany ny anton'ny aviketo dia mba anehoako fa mba mananamana azy anteherana ihany indrindra fa amin'izao fotoatsarotra tiavindry izaoko sady indriangely ho atiako tolotra rehefa tsy zakatsony ny sigara dia ajanony fa efa mitady ho lasa dala ianao io niteniteny foana raha eny ny vadiko izany teninao izany angamba dia ny fatinao sisa no raisy ny havanao eto isetra ve
amin'izao oretenenantsika izao izy dia eo apotosi ny ordinateur mifofotra miasa. Eny fa na dia fantana azy indreo hoe miato miafa amin'ny aretina dia tsy atakalo ny asany sy ny volany mihitsy. Lainga izany. Ty asa etra. Tsy maintsy miasa izy amelomany anay. Hoy ianao. Raha tena tia andry izy dia amin'izao fotoana izao indrindra ny tokony ho eto anilandry. Mba fantatra indray moa ny teny tao anaty baiboly. Amin'ny fahoriana no ahalalana ny tena sakaisa. Raha itory-teny ny alehanao aty dia malalaka ny varavarana fa tsy tehenonao hatramin'ny dirandry hopitaly mba impiry izy mitsidika andry. Impiry izy mba manontany ny fivoaran'ny fahasalamandry. Valio Feno feno avitra tsika. Ay ato hitolotra. Aka efa andeha mihitsy aho zao. Zay fa velominareo ka ahoana? Ino ny zato nahafaly anao? Ny valy mivavaka nataontsika. Nisy olona tonga tao amin'ny dokotera manana ray mitovy amin'ny anao izy ary vonina ny anomezany amin'jenanao. Raha pistolakandro ny fandidiana ny tanterahana. Mirakla be kosa izany misaotra ny ray ao ambony. Za dia efa tsy nanantena n'izany intsony. Efa very fanambola velona valala voatango ve? Elahy koa izany. Mbola mahita fotoana isangina ihany. Ka andriany mba mila mitsika koa fa tsy dia hitanondro davy eo foana izany aloha eo ihany fa mba iza loatra moa izany samaritana tsara fananan'olo tena hanampy azy zany. Dia tsy fantatro ka. Tsy nanaiky ilaza momba azy ny mpitsabo ny resaka tamiko. Ny important aloha izao dia ny fahasitrananao Miora fa tokagabe ianao ny hevitra nga ianao eny ampigatrana fa tsy androany ve ny valiny fitsarana? androany ka fa zao hitanao izao fantatro ndray fa tsy meloka dia tsy navelana nitsaka izany tranomaizina izany. Ianao izao natahoraka isolon'ny toerako any Allo, ahoana setra? Fa inona lidimy raha tsy nataoko tamin'ny laminy fa dian'lahy ohatran'izao Fa misy inona? Tsy azoko mihitsy Nitantarain'ny Karolina teo anatrehan'ny mpitsara ny zava-misy rehetra. Elany nakakeriny azy tamin'ilay indray andro iny fa tsy miora velively. Nambarany tao koa ny nampijaliany lahy azy sy ny namijeny miora azy. Dia mino an'iny zazakely tsy mahay ninnininy ve lahy? Mety ny fahana miora lainga tany koa nga mazanaka elako. Ny mpitsara aloha dia mino tanteraka an'izay niteneniny. Azony latsara angamba ny dikan'izay. Tsy misy anaiky mora ny doboka zany kosa eo razoky tsy maintsy ataon'ny lahy izay tsy ampidoboka. Mitenena ary tolotra rehefa lasa dala. Zanako izao ve ny nanamparany lahy ny mahabiby an'ny lahy dia ahoana moa namonjeko an'ny lahy? Samy bibitsika ry setra. Ampafiriny nanolana ny lahy miora zany raha tsy hanampy ahy lahy dia every fa hiara izotra sika ho any am-ponja. Tolotra fa nanolana ahoana koa setra? Izany no izy zany nanitsakitsaka ny fahadiovandry fa isetra. Raha tianao fantatra ny andinindininy dia anontany io izy. Setra mandehana matory amin'izay ny amin'ny 1:10 alina izao sady efa hatramin'ny maraina koa ianao ny teto akaikiko teto. Maka aina sao dia arary koa ianao. Raha misy ivenao dia atsoy ahy bonne nuit Fensoa. Latsaka ny portefeuille anao fa mba aiza ry setra amin'izao oro izao. Isan'andro dia tsy monty raha tsy fahalimbe fa inona loatra ny nataoko azy ny tsy miraraha antsony ahy izy sady tsy vitan'izany fa mbola mamy be koa. Zay ho afapora rosy feso. Efa sasakalina vao andeha atory. Setra Tovy izay tiala atao aminy. olona tsy salamana io vadinao io mila karakaraina izy. Lahy nefa tsy mandray ny andraikitra lahy dia voatery any tsy maintsy manampy azy. Karaha amin'izay koa lahy matory fa efa mamy be. Mamy be raha ora koa.
efa nisy fahavoazana akory setraka potry tao mbola ato anaty poketrako ty fandraisam-peo keliko ty aleo aloha inona izay ato anatiny sady zah koa izany tsy mbola te atorika. Mba tantara ho amin'izay hoe raha setra ny tena antony nanosika ny lahan'olana amin'ny ora fa mba tiako ho fantatra. Fa hoana tsy hitako izay idiran'ny lahy amin'izany ange. Misy idirako mihitsy ka satria izaho koa nge voaroroy amin'ilay izy. Manongilana ary sofina fa ho voasako amin'ny lahy amin'ny Tsipriany mihitsy. Zanaka rapainay tamin'ny mpanampinay ilay ty miora. Tamin'izany andro izany mbola tsy nanana sipa dia mba nikeo tainkiala miora satria hoe zanaky mama kely tsy anabavy kanjo nitateriny tany amin'ny papa sy mama ilay resaka voasazy tsy nahazo ny sakafo nandritra ny 2 andro aho tamin'izany. Dia ahoana ka? Tezitrako nanomboka teo dia lasa tian'izy mivady mihoatra ary miora. Nataon'izy ireo daholo izay rehetra nangatahany. No ny farany dia tsy voafehako intsony ilay tiany adezerako dia nitsatotsatohan'ny lahatry tsy nisy atra tao am-pandriana izy mivady. Efa kobolaka iny tantarako. Andrekako lozy ty marina mafy. Sady ny fangaro tao koa izany ny faniriany lahy hianoka samy rery tamin'ny fananam-be ny ray lahy. Izany mihitsy saingy herim-po very maina ny satria fotoana vitsy taoriana ny nanitrehana ny fatiny rapainina sy rabovy dia nisy nandroba ny tanàna. Iny izany efa fantatro fa ny mbola mistery amiko dia ny antony mbola nitehirizan-lany miora taorian'izay zava-nitranga rehetra izay. Ka nilaiko omelona anay ro lahy izy ko. Za tamin'ireny fotoana ireny mbola te hianatra kanefa nahariaratra tsy nanana anay intsony. Ny trano sy ny tany namidy nandoavana ny rosan-drapainina. Dia nanaiky mora fotsiny izao izany izy. Tamin'ny voalohany izy aloha nandabe fa rehefa niraonako izy hoe hovonoiko io niary zandriny dia nilefitra ihany. Fangady tiany niay iny. Tena tiany mihoatra ny tenany mihitsy ilay ty. Hoay raha ataoko izany ny katsy dia tena mafy ny nentiny miora noho ny nafitsika lahy. Izany le tsy ny mahazo rehefa mampifila ny bandy ah. Dia mba ahoana re no ataony niary raha eniny izany? Tsy afaka anao ninonina izy raha tolotra. Izany eny mamelona an'iny e. Ary ny zanaka ialany amin'ny ora mba ahoana ka? Zaza tsy ampy volan'iny atao hinona koa. Sady asa raha mbola velona. Lanitro lozy ty ay tena fohy be nilaingy ty rahalahiko sady olony ratsy tsy misy ilana azy tsy naposiko tsy izy tandroka marina ny ratsy raha pitso ihany dia adiriko any amin'ny manam-pahefany ty fandraisam-peo ty. Bonjour Fianso, nanahoana izay fahasalamanao? Efa mba matanjatanjaka aloha zahay fa ho aiza vao marainy ty ianao? Andeha vitan'ireto ampipanafodinao reto aho ka fa ahoana? Za koa hiaraka aminao fa andraso isy olakanjo vetivety sady mba haka-rivotra kely koa. Efa manomboka tsy mahasaraka ny ahy mihitsy ianao tery feno a. Ka izy no mahakarakarako ianao tsy misy antenaina. Ay kosa tonga dia ataovy ny mary azy ho aingany e. Kalme lafy zoka aza makalagy. Allo dokotera, ahoana izay azafady? Ho avy sao dia izao dokotera. Fa misy inona? Tao tsy midratsy vetivety teo ianao? Mba raramafy any amin'ny hopitalo no ilay raha matona ny meray anao dia mitady antsika izy izao. Ny zanany koa vao nodimandry anikeo maraina. Fa mba iza loatra ary izany olona izany? Tena aucune idée antsika mahita azy fa ndao aingana. Manahoana tompoko? Za le olona nifonjenao le nomenao rein nilaza ny dokotera hoe mitady ahy ianao. Fianso ohatra miora tena diso angamba ny salina midirako ka. Ia, sy ianao tena
nya avianao ty fa iny ty makorakoraka anao ty ry Fiansoa aty amin'ny hopitaly any antsika so adinonao e avy ianao aty aika ala-mpamosavy io no ato tsy azoko kisa hoe ianao nya maty fifaliana maka le tokany aiko firy nya Miola mahereza zany zokoko zany zay angamba ny lahatra nya ty hofataka azy koa tsy misy atenaiko tsony eto amin'ty fianany ty tsy misy olona mba ty azy tsony etorony zany teny an'izany mo e zany ety ianao ro miory marina ve angaila tsy tesitronko zany teny betsaka aloha zoky e so de reraka eo indray ianao finony ty mahazo anao ry nya olona tsy vanina namotika ny fiainanareo mianakavy io ve dia ho fininao zokoko miora ry Fiansoa ary lazaiko aminao fa tsy olon-dratsy izy tsy izy ny namotika ny fiainanay fa ny vady andefy mandrinao isehatra ny tena tsy vanina sady mpamon'olona e azony tamin'ny fanafodiny koa nga elahy esory ihany io oksizena mitazona ny ainy io avy aloha izy anaraka ny zanany any amin'ny varotsy ny fody ihany fa zay ny mendrika azy Fiansoa mba manginy ianao azafady raha mety miora mifona aminao tamin'ny teny tsy voahevitra rehetra nafafiko taminao e mamela rery miora zoko malalako samandoarika akory lahy tsy manana lahelona tekiny amin'lahy toy izany kondriry Fiansoa mamelandrikoa zanga nangata-pamelana tamin'ny tonikio e so mihevitra ary ndry fa ifona sanatria fahavalom-badiko indry dia fahavalo kokoa feno zavako anindry midelira ato izy be loatra ve ny dozin'ny fanafodiny meny dokotera so felahako ny tamaina io nao ry Fiansoa aza ataonao an'izany izy antatry setra somatsara fa nireny ihany ndraitsika roa avy talohan'ny mariazinareo ny lafantarana izany saingy tsy ho indry dia naleo nanamboatra kopiosika ho andry miora reraka fotsiny eo indry miezaka ny ampisaraka amin'ny vadiko fa tiako iny ary tsy alany mihitsy na iny kidona na iny kiatra marina lazaiko andry Fiansoa tsy misy tombosoako azoko na saraka nareo natsy nya alevonge azafady eo atota taratasy eo ambony latabatra io dia vakio e ay Rabehaolo Ferdinand anaran'ny dadamarina ny ato anatin'ny kopianareo efa ela be zany indriny lalàna fa mpirahavavy nareo vovetivety ka talohan'ny alako to aminareo nahitako an'ireo taratasy be dia be ireo latsaka tao an-dalatsara zay ry Fiansoa mpiavana zany tsika andrekakio tena marina hoe lozy zany afa-baraka nanambady anata raha vavy koa amin'izany mpandatsatra ok izay ty vavanao ty ry Fiansoa sola nenenanao eo efa impila ny laza fa tsy mpahamon'olona miora ka voary ny pirofo e aza maika fa efa ho avy tsy hoe sady raha tsy noho miora koa ani ianao tsy velona aina toy izao e ray avy aminy no anaty vatanao ao mba hameritrireta kely ihany azelozanareo menadany somaly eo fa avy fino fa mangatsika ny tenako
manontolo manasika ny miora aka dokotera efa tsy izy tsonoriny amboariny saina tsy miora aza mbola ilozanao ary miora tena nanelina tongotra matanana letsiriny tena nankahalany miora tamin'ny zavatra tsy nataony akory maty izy ty vao raha malala samy maneno ny tsika zoko raha tsy nindroahako ny ala tatantrano zao izy mianaka mety mbola tsy nisy maty ohatr'izay ohatray fa inona koa mankanjonitra nareo rotoy izao tsy tokony anao fety ve sika fa lasa ny pozina tatantrano sady amin'izay tonga dia izy mianaka ny niara lasa dia tsy mba malahelo ny zanakao zany ianao raha nada zanako iza ary raha nada ahoana koa efa tena mahafantatra ny marina angambo reto ka tamin'ny fomba ahoana nefa hitolotra ny tantarako an'izany nefa hifaneponja mila mailo ilary setra ny fifaliana zanako miora fa iza indray sa efa tsy tadidinao tsony adininao koa zany fa mpianadasika aza mirediredy ry feny soa niterahanao daholo ny anabavinao samy zanaka dadaray izao ihany dia nahoana ianao no nahavita nanimba ny fiainany miora nahoana no nalainao vady lehilahy kely saina ianao risetra tsy vanina oka izay ry feno mbola tsy salama tsara ny ianao so vao maika iomby indray ny aretinao eno izany teny sy mpanao izany ry feny soa matesaingana ianao risetra tsy misy ilananao eto tanina dia kely aza mamafy fahoriana amin'ny manodidina anao ihany no any zavatra mba fantatry ny sakelinao otry fa mba inona koa nataony reto polisy reto aty amintsika amin'izao zao ta miaka ampanao ratsy eto trano ngambaka diso adresy reo raha izany ka tsy diso adresy ka ianao no alainy anao vakansa any imponja tsy kosa ny mba vonjeo letsy vonjeo letsy ary ny aza vela ijaly any lesy saoveo lesy fa na dia nivolako lany tampianaran'ny lahy ihany kosa ve letsy ny miala tsiny lesy raha zoko fa zana metraka fitoriana indray dia hitalaony amin'ny tsorana ny lahy kosa lesy aza matahotra fa raha ny soa nataony latamiko dia tsy maintsy ho valiko any amin'ny zanako sy fensoa vany ny alary ny fensoa sery malalako avoty ary ilay zanak dada nosoratany ranjaharika naomy miravaka erilanto ary liva